no manapotsika ny firenena mangataka valiny amintsika raha mba sitrakareo iza Ian Rajoel ka inona ny ataontsika azy miala Ian Rajoel mialy Ian Rajoel sy ny firongony mialy Ian Rajoel ary ho apetrakintsika ny teteza mita tena izy miaraka amin'ny Ray aman-dreny Zafy Albert miaraka amin'ny président Ravalomanana miaraka amin'ny président Ratsiraka teo président république kanefa raha ny rafandehan-draha tatoato natra ho voalohany regnitsika mateny madamo Lalatiana teo tsy Tananarivo zay raiky no mivolagna magniry fa tsy ho président république na oviagna Andriamatandro Rajoelina ary ny fialany ny takiny zao fotoagna zao izy koa tsisy raha latsaka tsy miala fitondrana ary zegny koa sara amizay ny Afrika ka maro ny olo efa mivolagna inga hely ty ilekely ty o amin'ny fahatany tsy mihety ao mitady ady lekely io mitady raha latsaky lekely io ho ratsy ny fandehan-draha raha nandeha digoany nanampitamby silamo nanampitamby silamo anareo silamo koa izy o ataoko mosquée asiako zany hoe tsy haiko zava mosquée ao asiana asa école coranique anareo silamo zao ny tena tia tangazo zegny koa raha atao digoany tsy asa iaby raha jiaby sasa zazaregny amin'ny silamo ao fa maro raha adigo tsy haiko tsy nandehany amin'ny silamo Mazenga na amin'ny silamo fahatany Toliara tsy haiko fa asa nandehany adigoany fa agny zao tamin'ny sabotsy tany nanampitamby silamo nagnano baly zany isan'ny quartier kanefa musulman zay ka tsy anaty programme loatra ny baly igny fahitako izy fa nagnano baly isan'ny quartier zany ya andeha zany Rajoely andeha titeziny quartier jiaby fa andeha tizaka agny gnano baly tsy mahagaga fa ny asanazy ane DG zany ane ka le mpampitijaka olo amin'ny bara ndraiky mpitijaka amin'ny bara tena tsy faly tamin'ny teny professeur Zafy Albert mihitsy ireo mpino silamo arak'izao teny nisy olo tenan'izy ireo zao le tamin'ny 14 septembre tany Vohimary nanaraka vaovao mihitsy tamin'iny dia somary taitra sady nalahelo satria olon-dehibe teto amin'ny firenena eritreretina hoe ray aman-dreny no mavoaka fitenenana ohatran'ireny ka tsy amin'ny maha hoe citoyen malagasy tsotra anahako fotsiny ny tenenako eto fa en tant que musulman satria silamo ny tenako dia somary vo naverimbery matetika atao le finoana silamo manao baly sy ny rehetrarehetra mampalahelo be le izy raha ohatra ka olon-dehibe ohatran'ireny no manao karazana incitation ka eto zany dia efa apetraka avy hatrany miafatra amin'ireo rahalahy namako ao amin'ny finoana zay tsika rehetrarehetra samy mahafantatra fa misy teny masina anankiray milaza hoe innamal mu'minuna ikhwa dikan'izay dia zao ny olona rehetrarehetra zay mino an'Andriamanitra dia mpirahalahy ka ny fifehezana islamo an'izay teny zay dia ampy tsy anarahanay ny incitation ohatran'ireny ka mino fa ny rahalahiko rehetrarehetra nabaviko silamo dia mitovy fijery amiko amin'izay zavatra zay ary ny zavatra mampalahelo fanampin'izay dia le lainga satria ny tenako zany mba mpanara-baovao fa tsy tamin'ny kabarin'ny filoha ny tetezana hitatany Antsiranana tsy naheno mihitsy any zany hoe anamboatra mosquée na zao fa satria mifanintsy tamin'ny idy ny andro nandalovany tany iny dia niprometre izy hoe anome ondry Assalamu alaikum. Magang musulman siye. Itu apian duan. Dia jaga panagawa panagesa musulman. Manira ng musi. Lahat ko sa matera ng Ramadan pena.
engany isoa sy fanambinana amin'ny fampiarana tanteraka mba hisambatan'olo miankona aro amin'ny firenena malagasy iray manontolo mivokatry ny bavaka sy ny fipadikanana nataonareo rehetra musulmana ho amin'ny songa popula nakasitraka tokotovavy iray volana ianareo ny mitadiany mibavaky nanataka avo ny fangatahana ho an'ny firenena kasia afalina sy fitiavana no afahako manositra omby sosy mavy amaro ho anareo musulmana rehetra eto atrana na topola topovavy